La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ni fampalalamba vao iarahana amin'ny soka vitre. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, Manolotra anao ny fampalalamba vao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, Manolotra anao ny fampalalamba vao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Amin'izao enina amby roapolo andro mialohan'ny hatrenan'ny fifidianana izao dia mbola misy hatrany ireo matahotra ny fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana. Fifidianana izay efa nandrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny taonany maro. Hiakatra ho valonjato ariary ny sarandalana Ivato Tana fa 7 amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Avy amin'ny kooperativa ny fanapahan-kevitra momba izany hoy ireo mpamily manahy mafy ny volona ivoaka sahady ireo mpanjifa sy ny fomba fiasan'ity zotra ity. Olona 10 isan'andro ny tonga miteny ny tsimokaretina VIH sida no fantatra fa mitondra ny tsimokaretina na séropositif. Mitombo ny olona voa sida eto Madagasikara saingy mihena kosa ireo maty raha ny fanazavana. Miditra amin'ny andro faha-efatra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja laotenisy tanterahana eny amin'ny Le Country Club Ilafy. Mibata ny amboara voalohany sy tamin'ny sokajy double dame ny solotena malagasy. Maresaka iraisam-pirenena voafidy eo amin'ny toeran'ny sekretera jeneralin'ny OIF tamin'ity androany ity ilay rwandaise Louise Mosikiwabo. Tamin'ny fomba mangarary sy araky ny tokony ho izy sy nalany azy raha ny fanazavana azo. Nadidinireo avy hatrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko vafy fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV amin'izao alina izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anbotsika ny vaovao dia amin'izao 4 amby roapolo andro mialohan'ny hatrehanan'ny fifidianana izao dia mbola misy hatrany ireo matahotra fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana izay efa nandrasan'ny vahoaka malagasy efa antaonany maro rarysona ihany. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra ny fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara. Tao anatin'izay 9 andro ny sy fampielezan-kevitra izay dia niavaka ireo kandida tsapa fa efa vonona sy niomana hiatrika fifidianana. Misy anefa ireo andian'olona amin'izao fotoana izao mitady izay fomba rehetra hanemorana na hanafanana mihitsy ny fifidianana ka mitady izay irika sy lesika azo anakianana ny fisotra ny fanomanana ity fifidianana ity. Fifidianana izay efa nandrasan'ny vahoaka an-taona maro anefa noho ireo fanitsaka tsaha-mpitondra teo aloha ny lalàna velona. Teo ihany koa ireo kiantranantrano sy endrika kolokolo avolenta maro isan-karazany. Voaporofo tao anatin'izay 4 taona nitondran'ny-mpitondra teo aloha izay ny tsy fahombiazan'izy ireo mitantana ny firenena ka izao mampahatra ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy izao. Amin'ny malagasy, tokana amin'ny vahaolana dia amin'ny fiatrehana ny fifidianana filohan'ny pirenena mialohan'ny fotoana amin'ny 7 volana novambra ho avy izao. Mandidina n'izay fifidianana izay hatrany dia nitondra fanazavana ny filohan'ny sy ny manoloana ny resabe ankehitriny mahakasika ny listim-pifidianana azo jerena ao amin'ny lista elektorala maire eny anivon'ny sy ny fohibe ny anaran'ireo izay ina tsy hita anatin'ny tranokala na tsy hita eny anivon'ny fokotany raha ny fanazavana azo fezo ravaly.
Fiverenana anarana indroa na mihoatra anarana tsy hita ao amin'ny tranonkalany seni na tsy hita eny amin'ny fokontany anaran'olona efa maty voasoratra anatin'ny listim-pifidianana. Ireo no anisan'ny mpitranga matetika ao anatin'ny listry ny mpifidy eto amintsika izay miteraka resabe ankehitriny. Nitondra fanazavana mikasika izany ny filohan'ny Vaomera Maleotena misahana ny fifidianana. Zany efa manomboka mametraka interrogation amin'le inona moa izy le consultation amin'net zany. Betsaka be zany ny olona mijery ao anatin'le net milaza fa hoe tsy ao izy. Dia nefa rehefa tena vérifiena sur le plan effectif ao anatin'le fichier même ao anatiny ihany izy zany. Dia tokony ataon'le namana zany hoe aza tonga dia miteny hoe tsy ao anatin'ny listim-pifidianana fa na anankiray zany jerevana makaty amin'ny CENI centrale le zavatra na ny faharoa zany jerevana amin'le lista farany indrindra. Farany indrindra na rehefa ny CENI ihany zany hoe tena tsy ao marina be izy ao anatin'le zanazavatra. Raha sanatrika tena tsy ao izy ao anatin'le lista farany iny zany dia tena responsabilité ny CENI zany zay zavatra zay. Toerana maro ihany koa ankoatra izay ato Antananarivo no tsy ahitana ireo fafana fametahana ny afisin'ireo kandidà na tsy zarizary ireo fafana. Nitondra fanazavana ny filohan'ny CENI izay nilaza fa ny fanarahana njingana amin'ny famoaham-bola no antony tsy isian'ny fafana anaovana peta-drindrina amin'ny toerana sasany. Au niveau an'ny CENI zany dia efa nalefa naparitaka manerana ny Madagasikara daholo ny vola ahafahana manatotosa an'le tableau d'affichage fa mampalahelo zany au niveau ny fitatanam-bola zany no tsindraindray somary mavesabesatra le procédure ahafahana mamoaka an'le vola zany. Mijerevana eo omaly teo 20% no tsy nahavita zany fa ny 20% nahavita le zany le olona rehetrarehetra nahavita zany dia fandavatenandry zareo dia récupérer le vola rehefa avy eo. Mampalahelo zay zavatra zay. Mikasika ireo anarana voasoratra indroa na mihoatra na ireo doublon, misy ny lisitra manokana na ny antsoina hoe liste rouge izay ampitahana amin'ny liste maire eny anivon'ny CENI Foibe ka raha tsy ao anatin'ilay lisitra mena ilay olona dia afaka mandaja-bato. Ankilany ny firosoana amin'ny fampiasana ny listim-pifidianana biometrika ny vahaolana narosony teo anivon'ny CENI isoroana ny olana amin'ny listim-pifidianana mitranga tao anatin'ny fifidianana ny fanesatra amin'izay teto amin'ny firenena. Vaovao ny fampelezan-kevitra kosa indray dia samy manaiky ny sy resy lahatra ny maro fa ny fanatanterahana ny vina UEM izay anton'ny kandida larina fahatelo amby folo Andry Rajoelina no vahaolana. Io no antony mahatonga ny olona marobe raha ny fanazavana azo. Ange Antinena. Andro fahadimy ny fampelezan-kevitra maneho ny fahavitrihan'ireo olon-tsotra fikambanana antoko izay manohana ny Rajoelina Andry kandida laharana fahatelo ambin'ny folo. Fampiseho kery amin'ny fampandaniana ny laharana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra zany. Ka izy tia efa ataonay matetika mihitsy zany fa saony olona mbola misy varindrina dia tsy maintsy averinay matetika izy zany. Tsy ny fampelezan-kevitra ihany nefa no hifotorany avy ato amin'ny boriboritany fahaenina. Ny zavatra atao moa zany dia hoe ny fijerevana fanaraha-maso ny listim-pifidianana hoe tafiditra ao anaty listim-pifidianana avokoa ve ny vahoaka malagasy hoe ny 7 taona no miakatra. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa androany ny QG ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Rajoelina Andry eny an-tanety be Ivato izay ahitana ireo mpanohana ny kandida rehetra eny amin'ny faritra manodidina. Ny tanjona tokana ihany ny QG an-tanety be. QG an-tanety be matsoloha tsara manazava amintsika rehetrarehetra zanakany communauté roka izay dia nanangana zany zay amin'ny lehibe be loatra ny vahoaka manaraka anay eto TGV Mapara manaraka anay mivady dia hoe andao tsika sanao nangana ty QG ty hitondra antsika an'ireo olona rehetrarehetra miaraka miombona amintsika ireo atao inona ampandaniana ny filohandry Nirina Rajoelina. Tanjona tokana ihany nenay zany zay napetraka foana tanjona numéro 13 ihany. Ankilany isan'ireo nanamafy ny handany sy hampandany ny kandida Rajoelina Andry ihany koa ny groupe de réflexion de Faravohitra teo aloha.
mila mahay maka lesona amin'ny tantarany tranga teo aloha ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana ny vina UEM hoy izy ireo no afaka hanatsara ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy. Izay koa ny any an-tananay vahoaka rehetrarehetra hoe mahay za mifidy tompoko ary izay indrindra no anohananay an'ilay hoe vina na tetikasa goavambe UEM satria io zany no anatanteraka ny etaetam-bahoaka tsy tanteraka rehetra hatramin'ny tolom-bahoaka 72 hatramin'ny 2018 teo. Ka dia ao anatin'ny fotoana fohy isika mba higioka ny vokatra n'izany tolona izany dia amin'ny fanatanterahana ireo vava-asa be dia be eto amin'ny firenen'ireo ka ny fomba TGV moa no anaovana azy dia ny travaux à grande vitesse. Tamin'ity androany ity isan'ireo toerana nanaovan'ny candidat Rajoelina Andry fampelezan-kevitra ny commune Martolagna Haute Sambirano district Anambanja. Nampanantena ireo vahoaka marobe tonga ny haino azy ny candidat Rajoelina Andry fa hametraka usine hanodina ny kakao ho lasa chocolat any an-toerana sy anamboatra ny lalana hamoahana ireo vokatra ary hametraka fohibe ny toerana famokarana herinaratra ny an-toerana. Izany dia mila fitomboantsika ny toerana famokarana chocolat rehefa ny kakao zany rehefa vita ny toerana amokarana an'ireo kakao ireo dia mila eto Madagasikara namokaratra eto usine ngeza be anaovana kakao dia mba chocolat vita eto Madagasikara ny kakao vita eto amin'ny commune Martolagna aty Haute Sambirano reo amin'izay mba zavatra efa voahodina nefa vita nahodratsika makany ivelany. Nahaliana sy nahavory vahoaka hatrany fampelezan-kevitra nataony Rajoelina Andry tao anatin'izay 5 andro nanomboa ny fampelezan-kevitra izay. Tsapa sy hita fa efa resy lahatra ny vahoaka fa ny UEM no vahaolana izao fahantrana lalina mahazo ny firenena izao. Lafo vaovao hafa kosa indray dia fotoana fanaovan'ny ladoany lavanty ireo entana tsy alain'ny tompony eny anivon'ny Serana-Tsambony Tomasina amin'izao fotoana izao mitaraina nefa ireo izay efa nandefa tolo-bidy fa maro ireo tsy fanaran-dalàna izay mitranga eny amin'ny toerany Rarisona Iandry. Mitaraina ireo olon-tsotra efa nanao tolo-bidy amin'ireo entana atao lavanty tsy nalain'ny tompony ao amin'ny Serana-Tsambony Tomasina amin'izao fotoana izao. Amin'ny ambaran'izy ireo ofisiana endrika kolikoly amin'ny fanaovana lavanty ireo entana ireo. Zavatra mitranga taty zany tompoko dia izao efa nanjela lavanty dia misy efa misy sotra nefa hoe ny tompony letana tokony letana atao lavanty ao afaka mandodoanina sy ny taxe afaka mirécupérer ny entany amin'ny farany amin'ny lasinainy ny farany alohan'ny anaovana ny lavanty zany. Nefany nangataka zany zareo maly zany tompony le conteneur ray tao zany maly nisy pesina camion de occasion conteneur zay zany efa nanaovan'ny olona ofra efa nanao chèque de banque io chèque de banque nefa andoavana 3 alina ariary no mifrena chèque de banque anankiray dia nefany avy eo le izy nangataka izy tamin'ny douane zany ho avoaka an'le atao opposition tsy avoaka ny tsy andovola tsy andovola izy hoe le tompony io pièce io zany nangataka tamin'ny douane dia douane araka le lalàna zany hoe tsy mety tsony io fa tamin'ny lasinainy nakany nareo ny afaka nanao an'izay fa raha izao fa mandeha lavanty afaka manao an'izay tsony. Dia nandeha izy zany ohatrany nanameme vola tany amin'ny tribunal zany dia tsara ny nanome taratasy hoe tsy azo atao lavanty indray le entana zany fa mijanona teo. Mpanao tolo-bidy miisa 70 eo ireo manao fitaranana sy miantso ny tompona ndraiky raha hijery akaiky izao tsindry atao amin'ny mpiasan'ny ladoany izao. Satria raha ny loharanom-baovao ray hatrany dia hiteraka fantiantoka amin'ny fidiran'ny vola amin'ny kitapom-bola-panjakana ny trangana tsindry toy izao atsy voasamba noho ny sin'izao fa saky matetika. Tontolon'ny fitaterana dia hiakatra 800 ariary ny saran-dalana Ivato tanahy ny 7 ny volana oktobra ho avy izao avy amin'ny kooperativa ny fanapa-kevitra momba izany ireo mpamily izay nanaovana fanadadiana manahy mafy ny vola ivoaka sahady ireo mpanjifa sy ny fomba fiasany ity zotra iray ity Gaetan Andriatsilavo. Maro amin'ireo taxi be mampitohy any Ivato sy Antananarivo no efa ahitana ity fampahafantarana ity amin'izao fotoana. Fanitsiana saran-dalana hoy ny mpitatitra, fisondrotan'ny frais kosa hoy ny mpanjifa. Ohatra amin'izany ny hoe hiakatra 800 ariary Antananarivo Ivato raha toa ka 500 ariary zany amin'izao fotoana. Hiakatra 100 ariary Talatamaty raha toa ka 400 ariary zany ary 500 ariary Andranomena sy Ambohibao. Ny 7 ny volana oktobra ho avy izao no hiatra io fampiakarana io.
samy manana ny filazany manoloan'izany na ireo mpamily na ireo mpanjifa. Satria resoma injeny sotrako vidiny vadamandranaka tsy maintsy mihinan-kanina iny aza za iny aza tokony ataonay polisy ny polisy gendarme koa mbola tsy an-daniny raha misy hoe zatra kely tonga dia azony polisy gendarme ny taxi be. Ohatrany tsy dia mety satria ny zavatra tsy fetezan'ilay izy tsy tokony tena hiakatra le vrera mba mahasolotra le karaman'olona dia mba mibalansa amin'ny fiainana tokony andeha amin'izay le izy izay no tena mara. Tokony hifanaraka amin'ny filana ny tolotra aroso ny mpanjifa raha toka tsy maintsy hiroso amin'ny fampiakarana saran-dalana raha ny fanazavana hatrany. Amin'izay fotoana tsy tokony hisy intsony ireo biso mihodina an-dalana ka mampijaly ny mpanjifa sy manao fangalam-pery amin'ireo mpitandro filaminana. Tsy haiko lova na kooperativa le izy nidina izay nidina le sady fa mitaraina daholo le bandy amin'le izy fa mba hivavahana koa mba tsy isale iodikodina tsoa fa le mpiodikodina mihitsy ny tena problème amin'le izy mba tsy isale iodikodina fa tonga dia tsara asiana ohatra misy gadansy resaky ny alina zany na re jery le tôbila dia mety zany raha miakatra amin'ny valinato zany dia tsy tokony raha maso tsara tokony raha maso tsara misy le tôbila fa be dia be tôbila miodikodina eraky ny lalana kosa dia izay mpakatiavasa kosa reny fa hita mahatiatoka be ny tôbila makatiavasa kosa. Mbola tsy nazona fanazavana momba ity fanitsiana saran-dalana ity ny eo anivon'ny kooperativa. Tsy ny fitaterana mampitohy an'Antananarivo Ivato ihany no ampiakatra ny saran-dalana. Ampiakatra rehefa manana ny tolotra arosony ihany koa ny taxi be Ambohidratrimo. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia olona 10 isan'andro tonga amin'ny tsy mikaretina VIH sida no fantatra fa mitondra izay tsy mikaretina izay na séropositif mitombo ny olona voa sida eto Madagasikara. Saingy miena kosa ireo maty raha ny fanazavana azo Michela Ronaldo. Raha isan-jatony malagasy no fantatra amin'izao fa voan'ny sida raha ny antontanisa ny vehivavy no mitondra izany betsaka indrindra. Amin'izao fotoana izao mandinina ny 7,903 amin'ireo olona voan'ny sida eto Madagasikara no efa mitsapo tena. Tsy hoe ny vehivavy no be VIH fa ireo zany mazoto kokoa ny manao fitokana. Izay no tonga izy hita ny olona mitondra satria amin'ny alalan'ny fitiliana VIH ihany ahafahana mamantatra ny olona anankiray misy izay VIH izay. Cause voaloha mazava azy moa zany telo ny ahitany azahoana VIH dia firaisana ranofo tsy voavy. Ny olona rehetrarehetra manao firaisana ranofo tsy voavy daholo. Misy koa amin'ny alalan'ilay indrindra reny makany amin'ny dentiste reny, reny makany amin'ny tompam-pahasalamana reny, reny vehivavy miteraka reny rehefa tsy mandray profession dia mety harisika, mety azahoana misy Tsy mbola misy ny fanafody manasitrana tanteraka ny sida, misy kosa nefa ny fanafody manalefaka ny fiombon'ny aretina. Raha ny fanadihadiana natao mitombo ny olona voan'ny sida eto Madagasikara na séropositif saingy ny ena kosa ireo maty. Nomboka tamin'ny 1987 dia efa misy ka mitondra izay tsy mikaretina VIH izay eto Madagasikara sisikatsika amin'ny telo izao. Ahafahany zavatra tsara fotsiny dia efa manao ka mihita tsikelikely ny olona mitondra izay tsy mikaretina VIH izay izay misy ireo manaraka fitsaboana izany hoe amin'izao fotoana izao zany mihena ny matin'ny sida eto Madagasikara tsy misy ny fanafody ho an'ny olona mitondra tsy mikaretina VIH sy hatsamina ahitana ireo olona séropositif. Ataona misy foana nazaontsika amin'ny telo izao raha misy manao fitiliana ny fanaovana fitiliana dia misy foana isan'andro ny olona hita mitondra tsy mikaretina. Firy isan'andro izao amin'izao tamin'ity 2018 ty? Faravakely izany folo isan'andro. Mandinina ny 570 tapitrisa ireo olona voan'ny sida maneran-tany. I Lesotho kosa no isan'ny firenena ahitana tany ny olona voan'ny sida betsaka indrindra. 320 isan-jaton'ny olona 12 hatramin'ny 7 taona any Lesotho no voan'ny sida. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra isika aorinan'izay ny atantsika mahakasika ny challenge super startuper andiany faharoa amin'ity taona 2024 ity eo ihany koa ny andro fahaefatra amin'ny fifananana Open International BMOI Air France amin'ny taranja Denis rehefa avy eo ary.
Antananarivo indray izao fampelezan-kevitra miaraka amin'ny candidat président Mayol etsy mikanjana alarobia ny alahady 14 oktobra amin'ny folo ora maraina anafana fotoana Njakati Ridka Maître Rufin Marion Arsan Oblak Sarbid Kely sy ireo artista maro be manohana ny président Mayol candidat fay 4 rôle président André Mayol mbola tsy miolona fa mbola monopole 14 oktobra etsy mikanjana alarobia amin'ny folo ora maraina. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Pour tous vos projets de construction, de rénovation, Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix sur les portes, fenêtres, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, vitres et tôles. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries en aluminium. Et retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au parc Forello Expo Tanzumba du 11 au 14 octobre 2018. Et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et les volets roulants. Seulement au salon. Sokavi, très sincèrement, à votre service. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na oviana bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao alefa saiza. mandray andramatoa iarrivé raha solosika izay tompona andraikitra avy amin'ny nivon'ny Cool TV FM zany hoe taleha ny varotra eto nivon'ny Cool TV FM miarabanao toka so eto amin'ny plateau an'ny Cool amin'izao alina izao fantanina voalohany apetraka aminao amin'ny matompona andraikitra aminao avy eto amin'ny Cool TV FM izay misy ny sary famantarana fatatsika izay andro vitsivitsy izay isiny zavabaovao eto amin'ny Cool TV afaka lazalazana hoe mahakasika izay. Miarabanao namana Davida miaraba ihany koa atsika rehetra ny tokantrano manaraka an'izao vaovao ny Cool TV izao. Marina tokoa fa misy ny sary famantarana andro vitsivitsy izay mampanantena sahady fa isy zavabaovao hoarahantsika eto amin'ny Cool TV rehefa tonga ilay hoe J-0. Mariana kely aloha zany aty amboalohany fa ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny Cool TV FM tsika amin'ity taona ity zany hoe io fankalazana io dia efa natomboka tamin'ny fandarana manokana izay nerahana ekipa ny Cool TV sy ny Cool FM Ray Manontolo izay nitanterahana tamin'ny volana février lasa teo. Ny mampiavaka an'ity fankalazana ny fahadimy taona ny Cool TV FM ity dia tsy isika mpiasa ato amin'ny Cool TV irery ihany na ny Cool FM irery ihany no mifaly tao anatin'izay fankalazana izay namana David fa ny mpankafy sy ny mpanaraka tsy tapaka ny Cool TV FM no tena nahazo tombony nomena tombony tao anatin'izay fankalazana ny fahadimy taona ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ankafizinareo izay. Mariana kely tao anatin'izay fankalazana izay dia nisy ireo lalao maro samihafa izay nizarana loka maro be mihitsy ho an'ny mpijery sy ny mpiaino antsika ho tany saiko kely vetivety izay misy ny lalao izay natao tamin'ny fetin'ireny misy ihany koa ny lalao natao tamin'ny fankalazana ny fetin'iray ary ny anankiray izay goavana dia goavana faraparany teo dia ny lalao niarahana tamin'ny Sosimex Yamaha izay nahafahana nizara nanome fanomezana goavana dia ny moto moa zany ary
tao anatin'ny andro vitsivitsy ihany koa zay dia hitantsika teto amin'ny fahitalavitra ny lalao quiz school. Ireo zany dia anisany nentina nankalazana ny fahadimy taona ny Cool TV FM avokoa. Tena izay quiz school izay ianao teo ahoana indray no mahakasika an'izy io raha fahafantarana azy rapitso ny fisarena rapitso maraina ahoana ny petrany amin'izao fotoana mifandraika amin'ilay hoe sary famantarana izy io David satria dia tonga tokoa tsy ny fotoana izay hisariana ny quiz school araka ny fampafantarana izay natao moa zany dia ny asabotsy 13 oktobra ao anatin'ny fandarana Sokola natao io fisariana io ary somary hiavaka mihitsy izy io satria dia tena loka maro be no zaraina amin'ny mpakafy sy ny mpijerentsika amin'io rapitso maraina io isaorana sahady moa zany ireo mpiara-miasa rehetra tao anatin'ity quiz school ity satria somary niavaka izy ity nisy andiany anankiroa mihoatra no izay quiz school efa fataontsika hatramin'izay anisan'izany ny Shoprite ny Blue Line ny Pepper Store ary tiako mariana ihany koa ho antsika mpijerena tokantrano fa misy loka ataoko hoe surprise izay oman'ny Cool TV FM ho antsika mpilalao amin'io quiz school io ka dia mbola hitaniko foana moa zany manentana antsika rehetra andray anjara amin'ny lalao quiz school ary anaraka ny fisariana eto amin'ny Cool TV rapitso maraina mandritra ny fandarana Sokola fa sao dia mba nareo no tsara vitana dia mahazo an'izay loka maro be zay. Izay no hoe 5 taona ny Cool TV FM ahoana kosa ary ny 5 taona manaraka no avy ny tanjona. Tsara be izay fanontaniana izay satria dia tena misy tokoa ny tanjona, misy tokoa ny zava-baovao izay hoentintsika ho ampakafy antsika namana David ho an'ny 5 taona maromaro izay ho avy manaraka eo. Io quiz school ho atao fisariana rapitso moa zany no anamariantsika ny fanakatonana ny fankalazana ny fahadimy taona dia rehefa tonga izay fanakatonana ny fankalazana fahadimy taona izay dia hitondra zavatra vaovao ho antsika mpijery izahay zany hoe ny tena anamarika indrindra dia ny fiovan'ny ataoko hoe sehatra ifandraisantsika na ny hoe ny plateau zany ho an'ny fandarana anankiroa ngeza be izay arahantsika isan'andro eto amin'ny Cool TV dia ny fandarana Sokola izay mandeha samaraina zany ary indrindra ity plateau itenenantsika sy ianao ty namana David dia ny plateau any vaovao zany dia ireo zany ankoatran'ireo ihany koa dia misy ihany koa ireo sary famantarana izay mampiavaka ny fahitalavitra isika dia hitondra loko vaovao sy endriny vaovao ihany koa zany izahay amin'ireo sary famantarana ireo. Tiako mariana kely fotsiny angambany amin'izay resaka hoe tanjona amin'ny 5 taona manarak'izay hoe ny ekipan'ny Cool TV FM ny na ny mpanentana na ny any ambirao rehetrarehetra ny tompony andraikitra na ny teknisiana tsy akanavaka mihitsy zany dia miezaka daholo mihitsy mikaroka sy manaraka fiofanana mba ahafahana mitondra zavatra tsara sy zavatra mendrika ho antsika mpijery ho antsika mpakafy ny Cool TV sy ny Cool FM ka dia mampanantena izahay rehetra fa hitondra ny sosiny tsara foana ho antsika rehetra na ho antsika mpakafy zany na ihany koa ho an'ireo mpiara-miasa rehetra hatramin'izay ka ny mpiara-miasa ho avy ihany koa. Ankasitrany ianao niakatra teto amin'ny plateau Cool tamin'ity alina ity sy namehy an'ireo fanazavan'ireo. Satranao mandra-piona. Izany amin'iny fa ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray ny entina aminao anaty ity fanadadiana manaraka ity ny antsipirin'izay izay entin'ny mampiona araka otarison. Nivoaka androany ny larana faha-enipolo ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Lohateny lehibe ao anatin'izany ny mikasika ny fampelezan-kevitra député Arjaona Randriamalala Andry Rajoelina toutes les qualités pour sauver le pays. Ao amin'ny pejy faha-efatra sy faha-5. Io pejy faha-5 io ihany izay ahitana fa l'IEM apporte l'espoir dans le Nord. Ao amin'ny pejy faha-9 kosa no ahitanao ny andinindininy mikasika ny Pascal Rassaony, une star dans l'ombre. Ampahafantariny Madagasikara Matin Hebdo anao kosa ireo sary mirakitra ny fampelezan-kevitry ny kandida Andry Rajoelina mandritra ny herinandro izay nahavory trano teto Antananarivo izay hitanao amin'ny pejy faha-12. Monaco, les dessous du divorce avec Leonardo Jardin. Pejy faha-14.
Ho hitanao amin'ny pejy 10 ny Madagascar Matin Hebdo kosa ny fandarana alalino izay vokariny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV miresaka manokana momba ny sokatra eto Madagasikara izay nanaovany mampionona Rakotoarsan fanadihadiana manokana. Arahanao ao amin'ny fahitalavitra kolo amin'ny alahady 14 Oktobra ho avy izao amin'ny 7:00. Lafim-baovao hafa kosa indray dia raha firenena 30 taty Afrika nandray anjara ao tamin'ny start-upper andiany voalohany izay nitotosaina teto Madagasikara tamin'ny taona 2014 izay nikarakarain'ny Total Madagasikara dia tratra 70 kosa ireo firenena aty amin'ny continent africain andray anjara amin'ny challenge start-upper andiany faharoa amin'ny ity taona 2012 ity raharsona ihany. Taoriny fahombiazana tamin'ny start-upper andiany voalohany karakarain'ny Total Madagasikara ito indray ny andiany faharoa amin'ity taona 2013 ity. Raha iverenana ny vokatra tamin'ny andiany voalohany taona 2013 izay nandraisana anjarana firenena eto Afrika mahery ny 30 nandritry ny challenge start-upper misy 3 ireo nivoaka mpandresy nahazo loka. Izany ireo tsy mba zafiparany tamin'ny alalan'ny tetikasa Liberty Choose. Teo ihany koa ireo tovin-drahona Andriatina tamin'ny alalan'ny tetikasa Ampali ary Rael Vololo Malala Rinasoa tamin'ny tetikasa mitondra ny lohateny hoe concrète. Araiky ny nambaran'ny tompon'andraikitra androany tsara trany ny fanatotsana ity challenge start-up ity. Ny challenge start-upper moa zany dia fifandanana iray ahafahan'ireo tanora mifaninana amin'ireo tetikasany. Dia izy io efa nisy tamin'ny taona 2014 sy 2014 dia isaky ny roa tanana izy io misy dia amin'ity taona ity moa zany ny deuxième édition ny challenge start-upper dia firenena 4 amin'ny 70 tamin'ny voalohany dia amin'ity firenena 90 dia mandray anjara amin'io zany. Dia ny fisoratana anarana manomboka rapitso 13 Oktobra ka hatramin'ny 7 Novembre dia amin'ny site web startupper.total.com ny fametrahana ny dossier. Ny critère takina ho an'ireo mpandray anjara dia orinasa latsaka ny roa taona aloha amin'ny mampaha-startup anazy dia raha ohatra ilay izy ka mbola tetikasa na viana dia tsy maintsy mipetraka ao amin'ny embolana farafatarany dia olona latsaka 5 amin'ny 30 taona ny afaka mandray anjara amin'ny izy amin'ny mahasehatra hoe tanora aminy. Ny zavatra indrasana amin'izareo moa zany dia eo ilay aspect commercial an'ilay projet fa indrindra hoe misy impact social amin'ny firenena ilay izy dia izay no tena andrasana amin'izareo. Ohatra ny projet an'izareo tamin'ny première édition raha tsy hiteny fotsiny zao ohatra amin'ny Ampalia miroborobo be ny zareo amin'izao raha ohatra nareo ka manaraka an'ireo salon momba ny entrepreneuriat dia présent fond zareo ary ny produit an'izareo koa dia hitanareo manerana ny toeram-pivarotana total. Tsy mifidy sehatrasa zany? Tsy mifidy sehatrasa. Ny loha moa zany amin'ity dia 50 millions d'ariary ho an'ny voalohany, 30 millions d'ariary ho an'ny faharoa, 20 millions d'ariary ho an'ny fahatelo dia izy koa ny coaching sy ny mentoring omena azy ireo mandritry ny herintaona. Itombo kosa ny mpandray anjara amin'ny andiany faharoa ny challenge start-upper karakarain'ny Total Madagasikara izay totosaina ity taona 2014 ity. Raha ny voalaza tratra 70 ireo firenena ato amin'ny continent africain nandray anjara amin'izany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia miditra amin'ny andro faha-efatra ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja lao tennis etanderana eny amin'ny Le Country Club Ilafy mibata ny amboara voalohany tamin'ny sokajy double dame ny solotena malagasy Iona Saina. Mitohy hatrany ny fifananana iraisam-pirenena taranja laon'ny tennis tanterahana ao amin'ny Le Country Club Ilafy. Niditra tamin'ny dingany ampaefadalana ny fifananana tamin'ity androany ity ka ny fiaonana teo amin'ny simple dame ny fandonan'ilay teratany frantsay Elodie sy Safidy Soa no lalao voalohany. Nazava ny fandresendry zareo vahiny tamin'ny 7-2, 4-1, 4-2. Ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny lalao teo amin'ny Zara sy Sarika 7-2, 4-4, 7-5 no nivoahany Sarika Nandresy ka mitondra azy ho any amin'ny dingana manaraka. Lavy ny Rachel tamin'ny 7-2 izay ihany koa 4-4, 4-4 i Faratina teo amin'izay sokajy simple dame izay. Lalao ny samy malagasy ny lalao faha-efatra teo amin'ny sokajy olon-tokana vehivavy izay hatrany ny fanandrina ny nantenaina sy Itsanta. Teo amin'ny seta voalohany nanjaka tanteraka Itsanta raha tsy tafiditra tao anatin'ny lalao i nantenaina. Nanarina ny lesoka i nantenaina ka niady ny seta faharoa
fito no enina no nazahoany nantenaina izany. Nitazona ny fomba filalao ny nantenaina ka nazo ny seta fahatelo. Vokatra farany resy tamin'ny seta 2-0 Itsanta, 4-0 7-4. Ho an'ny sokajy lehilahy olon-tokana, lalao voalohany any Antso sy Andritoavana. Nazava ny fandresen'ny Antso tamin'ny seta 2-0, 4-2, 4-4. Lesoka ny tsy fampiny ny lalao iraisam-pirenena sy ny toe-batana hoy Andritoavana. Ary hita ihany le différence niveau satria amin'ny vitesse de balle dia efa hita izy fa mahazo tombony be mihitsy amin'ny lalao. Physiquement misy lesona tsoana azy satria eo amin'ny kenage koa zao misy différence be izy mpiankenena baolina ambony raha tsy migéné anazy mihitsy. Na izy vao may baolina ambony anazy dia efa gêné be satria eo amin'ilay kenage tsy ampy loatra. Lalao isan'ny nandrasan'ny maro ary tsy nandisy fanantenana fa niady tokoa ny ampahifadalana sokajy olon-tokana lehilahy izay nifanandona ny Jacob teratany Malagasy sy Franco avy any Argentine. Hita teto ny avy teknika ny mpilalao Argentin na niezaka nanohitra sy nampiseho ny fahaiza-manao ny aza i Jacob. Raha ny vokatra farany miakatra midinga ny manasa-dalana i Franco rehefa nandresy tamin'ny seta 2-0, 7-5, 4-4 any Jacob. Io arivo io ihany koa no tontosaina ny fiaonana teo amin'ny Florian sy Ando. Nivoaka nandresy teto ny teratany Malagasy nanoloanandry zareo Frantsay tamin'ny seta 4-2, 7-4, 7-5. Raraka kosa irado raha nifandona tamin'ny Louise izay laharana fa 20 any Frantsa, resy tamin'ny seta 2-0, 4-2, 4-5. Nisantatra ny lalao famarana voalohany tamin'ity lawn tennis tanterahana ao amin'ny le club country Ilaf ity ny sokajy double dame izay niaona ny Malagasy tamin'ny alalany nantenaina sy Zara sy ry zareo Frantsay Rachel sy Elodie. Nandresy ny Malagasy tamin'ny seta 2-0, 4-3, 4-2. Nafinaritra be tsy moramora sady mikontitra amin'ny vahiny zany eto amin'ny le tanindrazana dia nafinaritra tamin'ny voalohany somary sarosarotra sady tsy tafiditra tsara izay tao anatiny tao fa avy eo concentré dia mety izy mety dia remo zany résultat naresy. Hiditra amin'ny dingany manasa-dalana ity Open International tanterahana eny amin'ny le club country Ilaf ity manomboka rampitso ary isy ihany koa ny lalao famaranana eo amin'ny sokajy lehilahy olon-droa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara ato alto. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca vitre, tri sans serment. Ny fampalalambavao niarahanao tamin'ny soca vitre. Labelcom, narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.